bozaka. Andrenesana ho an'izy Silofo, Hery, Tahiry, Eva, Simonety, Saondra, Iaina ary Domoina. Yantra! Yantro! Inona e? Mahafa koza ny famalinareo izany. Tonga. Tonga sady efa naona masaka reny sakafo. Fa masaka fa miandry anao fotsiny. Ka androy sakafo fa zahay efa refina dia refinako. Andro efa mifiry koa zao moa. Petrary e. Nga tsy izy sasa. Efa naona fa ivelany any iny. Inona? Tananao maloto avy any ivelany any iny oa. Sy voaviny sasa tatsy avelany tatsy ako. Amin'izao Covid miparitako izao. Covid zany efa nanjaviny ary rovana kaiza. Ao amin'ny efitrany ao izy efa avy ny sakafo. Tsy azoko. Nga tsy miara misakafo etsika telo menaka. Miditra amin'ireny izy androany. Ianao izao vao tonga. May tokoa moa. Ka tsy ho tarako efa marina sakafo fahatelo izao. Inona moa reto sakafo misarona reto e? Hodre! Fa inona ty? Tsy azoko. Fa tsy fantatrao hoe inona androany? Tsy azoko mihitsy. Aniverserako ny androany ry anitra e. Moa dia manino. Inona reto? Angivy vera nga dia anamaminy no atoro. Tena tsy asianareo dika mihitsy raha nga le fetinay a. Tena marina e. Zao ny izy e. Misy dika mihitsy io matoa io no nataoko. Misy dika nahoana e? Zaoko, ohatr'izao ny fiainanay ato. Rehefa fetinao dia izay zavatra faran'izay tianao no ataoko. Ka maninona raha atao zavatra mifanaraka amin'izany no roso eto? Ka io aloha misy androany dia ho ano e. Dia misy dika nahoana koa tsy azoko. Sady matsatso ny mangidy. Izany ve dia tsy azonao. Ohatr'izao ny fiainanay ato. Za moa zany dia mba miteny ihany e. Ray mpianakaviana no ato dia mba petrao amin'ny tokony izy ihany le ajako. Izao raha ny jelo ny teneniko anao efa ela ny eretako taminao dia rehefa tsy manaja anay ianao dia aleo samy andeha tsy hifanaja any. Efa hifanaovana ny antsika. Rehefa ila vanina indray dia nitenena. Tsy azoko hoe ela neretana tamin'inona? Amin'izao toetranao tsisy fiovana zaoko. Maninona raha tonga dia tsorona e? Inona ny toetrako? Tia mampirafy tira nga. Firy taona izay ny ankizy efa mihalehibe. Tsy afaka mihitsy amin'ny fitiavam-behivavy io. Izay hita amin'ny maso rehetra dia alaina daholo. Aza mba fanala-baraka kely ry anitra. Dia niteny aminao aza mba tsy ho tezitra. Dia ianao indray izany no tokony ho tezitra amin'izao. Ianao manao ratsy indray. Satria inona ny ratsy nataoko e? Sao dia averinao fa tsy fantako ary na le anao maly hariva ianao alina be iny vonody. Hoay le retsy miasa dia arivany amin'ny asako. Ny asako ny mahataraika Izao ny teneniko anao rova mihitsy ny nahitanao tany anaty posy miaraka amin'izany sipa fotsifotsy izany hony. Sady mifampitatana fampiondakondana amin'ny andro alina loatra ireny iny ireny. Izany andeha hamonjy asa izany. Zao aloha ny teneniko anao tsara. Dia mbola morona ihany. Fantatrao fa komersialina ny asako. Sao dia vozaonao vao mahafantatra an'izany. Donc tsy maintsy mifanarasera amin'ny karazan'olona rehetra, na vavy, na lahy, na lehibe, na kely, na antitra tanora. Fantako tsara ianao Monsieur Angelo ary tsy hiova amin'izao tsony ianao mandrakizay. Ka ahoana hony? Inona le zavatra hitan'ny rova? Ankoatran'ilay fanondakondana sy ny fampitatana. Eny ambonin'ny posy anie izay no nandeha. Hitako tsara mihitsy aloha izy nahitana. Ary efa napozika ihany ty resaka androany ty. Fa na izy ary nangaringarika tamiko. Fa za moa tsy niteny. Dia mbola zany ihany teninao dia mba inona zany ny ataonao raha zany hitanao miaraka amin'ny bandy mifampiondakondana sy mifampitatana dia inona ny ataonao? Le mifampiondakondana aloha dia laviko. Le mifampitatana koa aiza no ahafantarany hoe olona mifampitatana ndraiky nefa andro ariva eny ambony siklo. Zao fotsiny e. Fa tokony hifanalavitra ve moa zany olona mandeha siklo zany e? 5 taona ny fadintsika. Zany foana rangahy. Vao voalohany izao ny zavatra ataonao izao. Zao ry anitra. Nisy ny adalako teo aloha. Ekeko izany. Tanao zany? Nitaolo ary miteny hoe solava amindra. Fa tsy ny clémako kely ny ray mandeha iny dia io foana nyretina ty amin'ny 20 taona ty ariana ty. Zavatra efa lasa taloha be tany dia io foana no averimberina isak'izay misy zavatra tsy mifanaraka amin'ny sainareo. Sareko. Dia za ve zany dia tsy haiko hoe aiza no misy tany tokanana monina fa tsy fanerasera amin'ity rehetra ity surtout vehivavy.
sao dia mba tsy amin'ny loana ny fahasarotam-piarinareo fa mihoatra be. Tsy sary-piara aminao azany intsony eo ry Angelo a. Dia amin'io tsy masonao nahita fa ilay zaza no mitatitra dia mino izay lazainy io zazakely io zany ianao amin'izay rehetra lazainy avy any. Ka mino mihitsy avy eva zany ny fanaonao. Dia izay averina eo ilay efa nazavaiko tao ny antony. Efa mifonako ny zavatra tany aloha, efa tsy nanao an'izany intsony aho. Ohatran'ny mampieritreritra hoe ho ataoko rangahy rehefa izany foana no anenjehana ato. Tanao zany mody ahodikodina eo nefa izay mihitsy ny tiana tongavana. Ka makaleo moa ty hanana ty koa za tsy hinana an'io e. Fanaovana tsinotsinona zao amiko. Dia alora nga eo hohanina rehefa tsy hinana. Mba mampidi-bola indra ngany tena nefa dia izao fatifatika an'ohatr' izao naroso anahy eo. Fandesonana tena fanesonana azy zao fahafantarako anahy. Tsy misy asiny mihitsy ato. Mody tsy hinana eo nefa efa voky tany izay. Inona mivoky eo e. Zao ve rangamba fetin'ny olona dia izao. Zavatra tsy misy dikany no aroso. Ohatry Mba malahelo amin'izany ne e. taony tomany. Tsy mba ohatran'irain'ny olona rehetrarehetra fa tena tao mihitsy alo monina ato ngamany. Anao ranomasy mame feloka fotsiny eo. Dia ahoana amin'izay ilay volana mpanantenana ny dadana? Vola inona e? Ilay hoe hividanako kiraroko. Za tsy amme. Efa tena simba be ny ilay anahy e. Za hoa tsy amme. Marenina. Fa maninona? Tsy amme fotsiny dia vita e. Zaza tsisy dikany. Seoseo mianan-kendry. Tsy azo kokoa dada zany. Dia samboroko. Samboro rehefa tsy azo. Ty ihany zao mi-crée problème be dia be ato an-trano ato. Mampiady olona fotsiny avy etsy averoa. Mba fantatra ny ty ny zavatra nataony ty ato an-trano ato. Inona ary zany? I mireninareo mbola tsy miteny mandrakizao iny. Ty no fositra izany. Fa zana ninona? Voatefaky ny tamaina be ho aza. Zavatra ataony tiako tsy ho fantatra ty hoe zana ninona. Tena tsisy azoko mihitsy koa izany zavatra tenenin'ny dada zany ka. Be resaka ary ty a. Manao sotro be lava tango fotsiny aty isan'andro zao. Hatramin'ny olona mandeha posy aby ko hita ho resahana hoe ihany ny takotary, ihany ny takotary. Fa nga ty zao vao nahita vehivavy sy lalana andeha posy. Ay ve iny e. Ye, amora amin'ireo tsara. Inona zao ny dikany tantarana an'izany aty mamanareo aty iny? Ka Mahazo mofo sa mahazo akanjo sa mahazo inona mbola aty amiko ihany miladilady mangataka. dada sy ny vehivavy iny kosa anie mba hitako foana e. Tsy hoe vao tamin'iny ariva iny akoriny. Koraha foana dia maninona? Mpiara-miasa amiko iny. Ay ve. Misy asa ataonay koa moa toy izay tafaraka. Mazavako ny lohakeliny ty zany. Azafady ary e. Safady. Efa manimba fiainan'olona sy mampiady mpivady vao azafady. Mba fantatra ty hoe miteraka olana be ny filazana zavatra ohatr' izany ato. Ka nareo kosa ary ohatran'ny Maninona? ohatran'ny hafahafako. Dia tsy manakatao fa tsy manara-maso anay zany ataony ty. Fa tsy rehefa rafa miandra dia tonga dia milahana moto ny zorona fa ho jerevana aby ty avisy havanany ty. Tsy dia tena hoe nanara-maso anareo fa sendrasendra hitako daholo ireny rehetrarehetra ireny. Sady tamin'iny koa ny aho vao tena niteny tamin'ny mama fa tsy hoe niteny foana koa. Mareny nefa marenireny. Lasa mandeha any fa sao dia voadaka eo. Dia ahoana ilay izy? Tsisy ry ty a, tsy misy. Andray Ary za koa tsy amin'ny tsony. Tsy mila. Dia ahoana zany? Tsisy ahoana. Rehefa tsisy dia tsisy. Teny gasy zay. Ary manomboko izao a. Tsy ilay kidikidirina intsony ny fiainako. Fiainan'ny olon-dehibe any tsy misy idiran'ny ankizy mihitsy. Mazava? Ento. Tena tara ilay tsy alaha zany a. Marina e. Efa mifiry zao. Tena miala tsiny lesy fa enjana be koa ngeny tao an-trano tao e. Fa nisy inona tany e? Tratra ny daditsika ilay tamin'ny talata iny. Hitany taiza? Tsika nandeha siklo iny ko. Tray, dia ahoana? Tena fanontaniana be tsisy ohatr'izany vao niditry ny trano a.
Zao tsy avelany mitondra tômôbila mivoaka tsony. Vola tsy mameninina tsony izy amin'izao e. Izy ony tsy tian'iny rangabe miaraka amiko iny. Lazay farangabe ngela e. Andrekakio sao ve de rangahy Ka zany tena tonga de tsy tiany maizina mihitsy ela. ratsy ny tantara raha izany a tena marina. Zara no nefa vavy be tiana ka velesiny tamin'ny fekibo. Inona Zany hoa iza koa ny olona ankizy 20 ans de mbola ho fezina ohatran'ny zazakely any. ka tena tezitra be mihitsy izy. Raha Fa le- mbola tratra miaraka aminao ony de ahita loza. fa le filazany akoho aloha de tena fanaratsiana rano fotsiny a. Manala baraka ny voninahiny ony a. Rangabe ireny no erago. Tsy fantany anefa fa izany tiany ny zanany. Tena enjana be mihitsy. De inona zany ny solution? Fa hono e ifivoanao io zany tsikariny hoe hoaiza Fatane efa hoaiza aloha tsika izao fa sao de izy ahita etry ka sao de efa nisy nanaraka tany triko hoe arahoany. andao rangalo andeha ho ary amin'ilay mahazatra ary. sao de efa sirika koa amin'io restaurant io nefa ohatran'ny talaky be koa e ohatran'ny mora hita be fa aloha mba coin tsy fantatra hoe aiza. Ny olana n'ilay coin reny nge raha tsy sakafo e. Zay koa aloha e Ny akabeazany. nefa de hoaiza sa ve ry amin'ny defa vola vitery. Fa misy vola aloha any amin'ny lahy. Za nge hoa bloqué ny kartako a confisquen'ny dadanay any. ohatray le aza Ny solde amin'ny volako tsisy juste à crédit ny ato. de inona fotsiny ankizy zany misy ana ty fa Zareo aloha ampy atsika ve? 507 Inona koa ny dikan'izany? fa sy tsazo koa efa ny sakan'ny kiala rova tato ve ny posiko zany. Zany koa very ao jelo na frais posy ary ho vitany a. De ahoana zany? fa tsy natondra vola mihitsy ianao Tsisy hoa. ka zany akery meno azy efa manantena an'le any amin'ny rireny foany Lahy koa zany tsy. sa ve misy hevitra ty iry amin'ny devantiry mihitsika sy indrina mipetrapetraka misy coin eo Aiza? eo amin'ny devantiry me De inona ny atao amin'ny devant terme? de misy an'le mihevitra ty a le mitondratondra masikita le mba mandalo mitondra afo reny de mba mitonotony de mihinan-kinana eo Le arary zato reny ve? ka amin'izay mba voky tsarako Tena tsy tia zany raha jelo sady tsy hinana zany a. de mividy sistara PM kely fotsiny de sanasatsika sindriko zay ary nazoko atao atyko Tsy tia zany a. fa zao ah e mitovy ihany no katsika sy ianao fa zay koa ny an-trano gidrakidra be Nga? raso herina tena mikora isaka izay miditra ao an-trano ao Zany ve? andrekakio Fa nga nisy nahita koa. zaiko ny tena marina aloha i kialarova mihitsy no mitondratondra resaka matetika ao e fa ny ankoatran'izay mety mahatsikaritra zavatra any koa izy nefa atahorako efa mitsikilo ana any amin'izay ilaiko any azy izy iny a ye Ka maninona raha sarahana any koa iny e? sarotra be ky zany atreto aloha atreto a Lahy koa nge miteny hoe tiana nefa niny raha firy taona zay a. ka le fomba ilako aminy ndreky izy ireny tsy hitako hoe atao ahoany e Saroko. fa za mieritreritra sao de ny atsika aloha no anjanony e Manina tsara? ka efa samy tsy milamina ny atsika roa tota de aleotsika mifampitsotra anao kia Tena zay zany ny hevitrao. ko tsy tary hoe ahoana fa sao de mba zay mahasoko Asory, melany tananao rehefa zay ny hevitrao a. Aoka De aloha. amony tena seria tsy ilaiko miantsoantso anatsony anao Mino. de tsy ilaiko mitaditady anatsony mino zay. eo aloha vetivety eo fa ndriko zany vazivazy akizy zany Miala tany ianao e. vazivazy oa zany fa ndriko etso aloha vazivazy zany fa ianao koa de za ve de isaraka amin'ry zany Ianao mandreraka be tena izay tena amponao fa tsy za fotsiny lalaovinao ohatry ny kiala ianitra. sy tsisy idiran'ny kiala ianitra zany fa za tena tsy mahafoy anao tena Za ngery ao jelo tena misaky raha ferahantsika e. no ahafantatro zany na ireny zavatra ataonao anazy somenao anazy zao ianao tonga ty zao ary de efa fantatra hoe tia anandry De ahoana? ka eo indrindra soko De raiso ny fanapa-kevitra e. Tsy hitako mihitsy ny mampitavozavozanao amin'izany nefa olona nareo nge tsy vita soratra tsy vita ninina e. eno a taoko za efa nitady lalana anay amin'izay foana e za nga Efa- vitany andranonandrano nga zany
Efa fotoana amin'izay izao tokony ampiakaranao anahy. Ka ny any aminareo ary zao ty tsy milamina dia eo koa ny mila eritreretina ihany e. Milamina foana io e, milamina foana io rehefa fantatro ny olona hoe tsy manambady ianao. Ko za zany efa tsy tia midadanareo sady ko inona. Haiko foana mandamina izany, fa lamino aloha ilay problema ianitra. Oviana ianao ny saraka aminy. Sara baliana kiza amin'ny fanontaniandry izany. Ina masarotra an'izany e? Sarotra loatra ilay andraikitra omenao anahy. Ary sao dia mba ny vola fotsiny ary ny rahanao tia aminahy. Kosa e, tsy nieritreritra an'izany a. Raha sy ireny zavatra nataoko anao ireny a, efa nivelomiko hatramin'ny vady aman-janako ao mihitsy dia inona mbola mampiazoazo anao tsy sarahanao amin'iny. Tena tiako indray dia fitiavana ny itiavako anao. Fa misalasala hoe ny ary tsy hita izay amintsiro anazy moa indray tena tsy foiko sady tiako. Mila fanapa-kevitra maritra amin'izay ty Angelo a. Zao akia, mba miao andro kely akia mba eritreretako a. Tsy Tsy hoe eritreretako moa izany fa napahako hevitra amin'izay. tapao izao ny hevitrao, iza ny tianao. Eny e, ianao ny tiako e. Fa ilay fotoana isarahako amin'izareo mihitsy ny no mba angatahako fe-potoana kely. Any moa e. Leo be an'izany a. Manomboka indraindra izay. Dia aleo zany ho any fa ho azaintsika roa loha e. Izao izany ny hevitra hitako mety. Andeontsika ianao hiala teto Antsirabe. Eno a? Hiala teto Antsirabe? Ee, Andositra ane zany tianao teneniny. mazava ho azy. Jerenao mbola mianahana ihany. Sao dia mba Ianao ve te hiaraka amiko sa tsy te hiaraka amiko e? voadinikao tsara ve zany zavatra resanao zany seria? Izany ny hevitra mety indrindra Angelo a. Antsika miaraka tsisy mpanelingely. Dia mba voavinavinanao ve hoe ahoana ny asako amin'izany? Dia raha iteny moa zao hoe ahoana ny amin'izy mianaka dia tsy maintsy ho tezitra ianao. Ohatran'ireny olona amin'ny sara toerana rehetra ireny e. Samy dia maherita ny fiainany. Rehefa lasintsika efa tsy adidinao intsony zareo fa aleo zareo no izay avelona anazy ao. Dia eny ary e, atao hoe kena izany izay. Manaiky ianao? Manaiky aloha fa mbola misy fanontaniana tiako apetraka. Andetsika sindray dia hiala lavitra ho aiza, dia ahoana ny budget rehetra sy ny fiainantsika any. Inona no atao resa-bola ahoana? Tsisy idiranao izany e, izaho migere an'izany. Mandeha fotsiny tsika dia izay. Ka sao dia ohatran'ny fitiavana sy tampo fotsiny indray dia rehefa tonga antsika hijaly. Aza asiana olana be dia be Angelo fa rehefa tapa-kevitra dia izay fotsiny a. Tena mahery rangaza ny fitiavana izany a. Tsapako izy ankehitriny. Aiza ve dia indry vehivavy indray ny taona nandositra? Mbola tsy nody ihany ve mino? Mbola tsy nody ihany hatramin'izao. Fa ahoana ary? Efa natsoina daholo ve ilay namany ireny aloha? Sao dia mba manao devoir any na ohatr'izany. Ohatra efa tapitra natsoko daholo na ny tsy namany aza. Vadika ny lohako. Kalma ihany aloha ianao na izany azy fa olona efa lehibe ne iny e. Koraha lehibe izany dia vela ho any. Malala izay ataony iziko. Koraha maty ihany. Ka tsy hoe roa andro na telo andro fa olona vao tamin'ny atoandro izy ny sonodiko. Mety efa ho avy izy izay. Tena lehilahy marina ianao fa tsy mba sain-dreny. Ny reny a teneniko anao tsara tsy maintsy miasa saina ny amin'ny zanany foana. Fa matetika ianareo lehilahy dia izany ny valiteny. Zay indray ny ianao izay. Sao dia averinao fa tsy miasa saina ary matoa manontany dia zara ny tena miasa saina. Miantso azy foana nefa tsy mandeha ny telefonina ne. Dia ahoana izany no ataontsika? Dia miandro loko. Olona vao tapakandro ve izy ny tsy mody fa ianao koa any. Ohatrany tsy taitra mihitsy ihany ianao izany. Ka mety mba miaraka amin'ny namany ihany iziko. Engane. Ianao dia tahitaitra lava ty farany aninina eo koa. Fa vadika ny resaka aloha e. Mandra-piandry amin'ny mino. Ohatra miakatra be le doanina. Eno eko, zary mba gaga. Efa dia tatsika ao misy alako firy. Anao tefa te atory fa hatramin'ny alina dia miaro tory foana. Miandry an'le hoe ho tonga le entana dia miandry antso avy amin'ny zalahy. Dia ahoana koa izany izay niakatra izay?
nefa ny clientsika efa am'le vidiny taloha. tsotra kely zany raha matoa, tsy maintsy ampidirinao ny resaka taxa dia miakatra koa zany ny vidin'ny fiara, sady rehefa tsy aka izy nga io loha, sady tsika tsy amerina avansa zany a. Ka zay indrindra mankony. dia noho izany tsy maintsy maka an'io iziko, vola be an'ireny ve dia avelany very aty fotsiny. Fa za mahita hevitra koa hoe tokony alefa amin'izay le client io. Fa hoana? Hitanao iny ohatrany mafimafy be zany ny directionko. Afaka boarina ane zany. Aleo soloina, dia efa nisy ny sikosikotra dia aleo alefana. Eny e, raha ohatra moa soloina azona tombony tsy hitako izay olana, fa raha hoe alefalefa fotsiny amin'izao tsika nga sahirana rabola. Izy tsy maintsy hoe soloinako, efa natondroko anao iny le sary tadidinao. Asa loko. Enao ihany alaitsika iny e, to dia mahazo. Enao ihany ny tompo fanapahan-kevitra dia izay mahasoa antsika dia ataovy. Aloha to dia izay no atao e, mbola lany volana amboatra an'io koa fa aloha to dia maka vaovao. Eny ariko. Milamerika ny tanàna rehefa tsy eo lolosin'ny tariny. Mama zany tsy mba malahelo anazy mihitsy. Efa reny ve kiny anaovana anahy dia mbola alahelo aninona ihany. Mama koatra ny tsisy voka. Mafy anie zany e, tena marina e. Mba eritrereto hoe nandritra ny androm-piainandry amin'ny fanambadiandry dia ohatr'ireny foana, voaka miditra eo izy. Tsy aleo izy hoany tanteraka amin'izay rehefa izay koa no tiany, ary mety tsody eo tsony iny matoana napakevitra any andeha ohatr'izay. Aiza koa e, dia ahoana ny sakafontsika? Miafiafy eto aloha mandra-pahalana ny vatsy fa zany ezaka hitady foana e. Tsy avelako noana zany riva aza matahotra. Vitantsika foana ny fiainantsika e. Tokona teo ary izy mitovitovy amin'izao ihany. Nga moa dia misy hanina be hohanina ato. Na izany ara ohatra ny banga ihany ato an-tranoko. Banga gidragidra? Sa banga inona? Tsy azoko mihitsy koa nareo. Indraindray mba misy vola ilaina ihany dia dada mba manome. Izao ny teneniko andry rova. Tsy isy dada nanome izany tamin'ireny fa mody atao an'izany fotsiny, fa izany tena namelona andrihatra amin'izay. Tsy fantatry indry moa fa mpivarotra poisy mandehandeha eny asan'ny dadanareo e. Tsironjato ny angoniny isan'andro eo. Nefa izy ohatry manam-bola ihany ko. Ka tsisy tonga aty amiko aloha zany na manana ary izy. Izay ny tsy haiko. Dia ahoana aloha izy ty tsy hita popoka hoe lasa izy ty? Tsy azoko. Tsy zara ary ve izy ihany? Allo any? Antray kosa ary mama. Tsy tandriva izao hoe mba milamindamina amin'ny fiainako rehefa tsy eo izy. Sendra dia mba tokony ho tadiaviny. Tsy manam-potoana an'izany a. Raha hitady aho dia asa ny tedaviko fa tsy izy. Sao dia ary dia efa mba maty. Tsy maintsy hentsika foana raha izany ny zavatra misy e. Tsika anie mahazo tsiny amin'ny fiarahamonina sy ampitandro filaminana eo raha sanatria maninana any iny e. Dia inona zany tendry ataoko e? Ndao mba tediavinako. Ka raha ho tedavina ary dia ho tedavina izy, dia rehefa tonga eto dia atao inona? Ka ny tiako tenenina ngery mama dia izao e. Mba farafaratsiny izany mba fantatsika hoe nisy nikidnape izy na hoe nitratra ny accident dia tsy fantatra hoe any amin'ny hôpitaly sa any amin'ny morgue sa hoe ahoana mihitsy ny tena mahazo anazy. Iza moa kiny nikidnape an'iny eo. Sady ataon'olona iny efa fantatry ny hoe tsy manam-bola iny. Aiza ny alalatsika Zanga aky tsy manam-potoana amin'izany mihitsy izao e. Tsy aleo mama mba miaraka aloha mba miala nenina zany e. Mba tsy isian'ilay tsino akaty amintsika. Azo eritreretina ihany aloha zany nefa koa ny aky ny foko mbola marary be amin'ny rangahy iny. Ianao a, izao foana mahazo antsika ato an-trano ato, mitotototo miasa saina maninona. Nefa rehefa tonga eo izy dia ilay ataony ihany ny ataony. Tena olana mantsy ry mama, tsika izao no tena fantatry ny fiarahamonina hoe vady aman-janana.
dia gaga ny olona hoe tao tsisy réaction mihitsy tsisy ninona ataontsika. Marina ihany aloha izay andry izay e. Sa aleo ary dia hitantsika eo izay hevitra e. Ny lôjika aloha ry mama, makany amin'ny polisy mampandre hoe very dada. Koa tsy zavatra mahampamebe ve ki izany e? Rangahy iny ny very tsy mba hoe zazakely na olona marary saina. Ka izay aloha ny tokony hoe izy ko amin'izao nga misy hoe olon-dehibe betsaka izy kely tsony very fa very daholo ny olona rehetra. Zavatra tsy mba haiko izany miditra birao izany. Salama tompoko. Manao any madama? Izaho no madama Anitra, vadiny Angelo. Ay, fa mahafantatra anao? Eny tompoko. Fa ahoana? Nandalo kely aty aminareo aho fa saika anontany hoe mba tonga miasa ihany ve izy fa efa herinandro teo manko izy izay tsy nody hatrano dia antsoina ny telefona ny tsy mandeha. Izany ve? Izay no nahagaga kely anay. Za zao mahita anao tonga eto io mahalala hoe ianao ny vadiny a, dia mieritreritra hoe tonga aty ianao ampafantatra fa tsy afaka miasa izy. Tsy tonga niasa izany intsony izy tao anatin'ny firy andro izay? Herinandro? Izany ve? Ka tsy fantatra hoe tsisy fampandrenesana aty tsisy ninona? Dia ahoana re izany? Tsy azoko mihitsy koa izany. Inona koa tsy mahafantatra azy hoe tsy miasa izy? Tsy nody fotsiny izao dia nieritreretina hoe miasa alina na ohatr' izany. Tsy tonga niasa intsony izy. Dia taitra ny antso azy na nitady azy taty. Tsy tonga niasa intsony mihitsy izy izay. Dia mazava ho azy moa izany rehefa tsisy fampandrenesana sy ny zavatra mitranga ohatr'izao dia efa manala tena ge izy. Aiza kosa e? Izany ka, izany lalàna ny asa. Ka ny antondihako aty koa ary ne izao saika hoe mba haka vola kely satria teo amin'ny 2 volana teo izay lazainy hoe tsy voaraivony ny karamany. Dia nefa izay ho tena sahirana be mihitsy ny tsy hitako izay atao. Ahoana? 2 volana tsy voaray ny karama? Ie. Misy zavatra tsy mazava izany. Satria voatsela nge izy taloha kelin'izao tsy nahitana azy izao intsony ary raha ny tena marina ary tadiavina mihitsy izy izao e. Fa nanao akandray mantsy ny mpiasa tato. Dia torony izany tamin'ity fotoana ity nahazo. Dia io voahazo ilay vola dia tsy hita izy. Ary ny mpiasa namany rehetra ary ato mimenimenina daholo hoe tena tsy rariny izao ataon'ny Angelo izao. Mitady azy daholo izao ny rehetrarehetra ary tena hitory azy mihitsy angamba tsy fantatro izao ataon'ireo. Kaiko. Dia ahoana izany tsy mba misy vola afaka raisiko ve izany efa tena 2 volana mahery izany izao tsy nandray vola mihitsy. Malahelo anao madama nefa tsisy azoko atao. Ny karamany dia raisiny soma tsara isaka ny farany volana. Tsisy hoe fotoana banga tsy nandraisam-bola izany tato. Tena enjana izany. Dia lahasaiza izany iny? Dia samy mametraka izany fanontaniana izany izao tsikako. Na izay koa reto mba gaga. Tena tsy maintsy ho any amin'ny polisy ihany aho izaniko. Efa nanontaniana daholo ve nefa ny fianakaviana? Efa tapitra nanontaniako fa taty sisa nahatonga tany amin'ny hôpitaly. Sao dia mantsy hoe nisy accident na mandehana aloha any amin'ny hôpitaly. Sao dia nisy lozananjo azy dia miniditra hôpitaly rery ihany izy. Dia hôpitaly aiza no andehanana amin'ny hôpitaly be tabery? Amin'ny hôpitaly mpanjakana eny manontany. Sady ezaka hijery ihany angamba izany aloha no ametraka taratasany amin'ny polisy fa. Fa maninona koa ny andro herinandro aloha vao mba nanao an'izao fitadiavan'izao e. Ka efa fanaony ihany eny tsy dia mody matetika e. Dia hoe makaiza izy? Hoe any indraindray izy miasa, indraindray hoe misy fety any amin'ny namany, misy taona lazainy fa misy maty ny fianakavian'ny namany dia hoe miandro faty etsetra etsetra. Madamo, te hanokatra ny sainao a. Tompoko. Ato amin'ny toeram-piasanay a tsy mitana olona amin'ny alina izany.
fantatrao tsara fa mitondra pusy eny an-dalana ange no rarahany efa napopozika andre dia inona ny ramose. asalina amin'izany mba sokafy ny sainao fa nanitadiany vadinao dia anjaranao amin'izay zany manao fanadihadiana manomboka eto fa misy fiainana hafahafa ataon'ny vadinao any ambadika any mahatonga amin'ny teny an'izay nahazo vola be izy dia lasa eny ary misaotra betsaka ny amin'ny aza misahirina makany amin'ny hôpitaly zany akory fa tsy haiko hoe inona ny tokony atao izay zany le izy eny zany ty. Salama tompoko. Salama ô. Ianao ve zany madamy anitra zany? Ye fa ahoana? Tsy izany fa nanao fanadihadiana amin'ny pôlisy dia tsy hita manko ny zanako dia nivadinao nitondra azy. Inona tsara ramose? No eto ny vadinao nitsoaka ny zanako e. De maninona? Dia avoay ny zanako. Tsisy afaka anareo. Otry. Ao midira dia savao e. Tsy azo kokoa zany. Toaviavy be ohatran'ny reny iny reny. Ka ny zanako no ilaiko hita fa tsisy raraiko an'izany. Tsisy zanakareo zany aty e. Averinareo fa ho afaka moramora amin'izao mantsy nareo a. Dia inona moa zany no tokony hidirako amin'izany afery zany? Sao fotsiny madama, aseho ihana fotsiny hoe aiza nitondran'ny vadinao any zanako. Tsy haiko zany e. Tsy hitanareo ary ny fahoriana mahazo ahy eto sa dia fampijaliam-bady a. Mbola zany indray ny enjehana amin'izany. Madama, tsy henon'ny fahorianao kory ny androanako aty, fa ny zanako fotsiny ny ilaiko. Ka tsy hitako izay hamalinanao amin'izaniko. Afaka miditra ohatrany ianao dia jereo daholo raha mahita an'izany ato ianao. Dia tsy hiteny zany ianao. Ohatrany tsy mahazo teny malagasy. Tsy fantatrao marina a. Ka tsy fantako koa ianao e. Eny ary. Zay zany no tianao. Fa inona ilay tiany ramose atongavana zany e. Ka Efa matoa- mitena hoe tsy haiko dia tsy haiko. Matoa tonga aty dia fihavanana zay. Fa rehefa zay no tianao dia azontsika atao tsara ka. Tsy maninona. Eny Samy ary. very olona zao ihany rangany ianao zanaka ao very ny amin'ny vadiko veriko hifanako tabo Tanao ohatr'izao kely fa e. tsy samy Tanao masina kely fotsiny. taminy ihany. Allô inspecteur. Inspecteur. Sao dia tongava aty amin'le trano ianao efa reto izy dia hoeto any e. Alao aloha tazomina any. Aleo rangalo ilamina fa inona ary ty ataonareo ty? Sao dia zao. Zay madama. Fantako fotsiny dia ny zanako. Za koa zany mba hitory. nareo. Hitory? Ianao mamindray zany ny antso pôlisy? Tena tsy azoko mihitsy ty raha matoa ty. Ka mba mitovy aminao very zanaka ihany ako. Vadiko koa ary very. Ahoana ny ianao rery no mananjoa iantso pôlisy? Zao fotsiny e, raha tsy tianao ny gadra ianao sy ny zanaka ao mbola eto zao. Dia ambarao fotsiny hoe aiza misy an'zareo. Tsy hitako e. Fa rehefa tonga eo ny pôlisy dia tsy hisy fikatrony a. Fa tsy azonao ve ny teniko teo e. Tsisy hidirako anie zany e. Lehilahy maditra iny vadiko iny ampahafantariko anao zany. Ka ny amin'ny olon-kafa any no azo anaovana ny ditrany e, tsy aty aminay mihitsy. Ka tokony izy ny tediavinareo. Zay tsy mahafantatra an'izany fa nareo aloha ny eto e. Rehefa tsy hiteny ianao miaraka an'izany nareo. Miaraka ny raha tsy vitan'izany izy tiako ny fahoriako ary eto efa tsy Dia zakako. hitanao tsara e. Sady izay siny koa nga mpivady ara-dalàna tsony. Za tsy mahafantatra an'izany madama. Ay moa ny alalako raha ohatra hoe alainareo akeriny ihany ny zanako mba azahoanareo vola. Aiza miteniteny foana. To dia avadikako eto koa ty resaka ty. Ka tsy izay mihitsy no anarenanareo ny fahatranareo e. Zany raha rahonana eo ka raha tsy rehefa hoe mpanan-karena nareo dia hanao an'izany amin'ny mahantrako. Ka hitanao tsara ny pôlisy rehefa tonga eo zany. Verinao fa hitondranao aiza ny volanao fa marina ihany no tsy maintsy mitranga eo. Ka ambarao zay marina zay dia afaka Ka eto. efa hoe tsy haiko a. Ohatry lehilahy adala koa tony. Za indray zany nataonao adala. Dia vao may miampy ny sazonao. Nandraraiko an'izany. Sady za indray za mitady ny zanako aty aminao indray na zanao fahadala. Raha tsy mpitaiza zazakam-boty ako hipetrahan'izao zanako ao rehetrarehetra izao. Fantatrao za? Tsy fantako rangaty a. Raha fantatrao tsara dia hiteny moramora ianao. Tsy hainao marina hoe iza. Aza manao raha matahory e. Aleo marina hipotra eo.
tena angelo tena leo be an'izao fiainana izao a. Tena tsy napoziko mihitsy. efa iango foana mimeninao e, tsy mba afaka miaritra kely mihitsy ve? Kefa eninao fa ianao tsy mandray fanapa-kevitra hoe inona no tokony atao e. Mereta kely ho alo. Efa miaritra nge izao e. Voatelo volana ve tsika ny taty dia tsy ho tamanasady ianao e. Nandritra izay 3 volana izay nge raha angelo za foana ny antoka ny dépense antsika e. Kefa zany hono fa raha tsika hoe indrimy miantokako. Dia jereo nge volany ilay vola e. Zao ve ny fiainana? Ka ny vola manam-pahalanina fa ny fitiavana nga vita amin'ny vola e. Mba heretana koa ny zavatra rehetrarehetra indraindray. Za aloha tena tsy tia an'izao fiainana izao e. Tsy mahay miaina amin'izao Misy safidy iaina ohatr'izao ve? ka tsy mety. Mino kora nga mandreraka feverina fa tsy miasa loha mihitsy ve aty? Sa aty tanin'olona antsika izao e. Donc za koa efa nisy demande natao ka efa hivaly dia izay no andrasana. Dia mba afaka miasa hameloma moko anao. Ka za fa leo be Inona an'izao tena trano makaleo anao ratsy nefa? be izao. Maninona? Ratsy be hoa. Ny sakafo tsisy mampite-hinana daholo. Ka ianao koa tamin'ny voalohany hoe mirobaroba be. Aizako fruit de mer sy ny karazany zavatra lafolafo be daholo, pizza, tacos, inona, restaurant foana. Ka zany no anjara iray aman-dreniko anahy. Ka zay fa miteny amindreo hoe andao aloha mba hampiasa volontsika dia mba hita eo izay atao. Leo an'izao ary angelo a. Tena tenaiko anao fa nanay tranonay a. Sakafo maraina zany fotsiny tonga dia buffet. Nampanampy ara-mihinana izay lany eo. Za tia ty tsy hitako hoe inona ny zavatra sakafo tsisy fotony daholo. Efa mirediredy ianao e. Sady tsy mba vonina hiaritra kely mihitsy. Ahoana kosa moa tena raha hitanao nge izany sakafo marainana izany e. Fromage, mofo, ronono, kafe, dité, vary izany tsisy mpihinana. Aty izao tsika tsisy vary. Zany aza hoe taniko. Aty efa hafa mihitsy. Fiainana hafa mihitsy ny antsika sindrity e. Ny sakafo atoandro tsy tenenina tsony. Aty jere nge e. Enao koa amin'izany tsy mahita tao mihitsy fa dia eto fotsiny. Maninona tsara hoe ribenja? Hita fa zaniko. So dia Sady jere nge ty pozinao e. maninona? Volombavanao ohatry ny reniny reny. Ohatran'ny ninona? Efa sady tsy mitady vola ianao tsy mba mikarakara tena. Za foana moa io na be volombava na kely volombavako. Fangala misy an'izany hoe rehefa be volombava dia tsy tiako tsony. Miampy ny tsy fanjary-tsakafo mandreraka be. Ianao koa raha mila tezitra indraindray a. Ndana mody any rehefa te hody. Zao ny zavatra misy aty zao. Sitraponao anie no mitondra taty e. Donc zany matoa ianao mitondra taty a dia mahafantatra ny tokony ataonao ianao fa tsy za koa ny tavandrainao eo. Ianao indray no tao tezitra. Tezitra mihitsy ako. Ideanao zao rehetra zao. Hevitra avy aminao zao hoe andao hitsoaka. Tonga aty kay tsy fantatro akory ny zavatra miandry. Ianao rangahy tena mpamitaka. Tsy Inona napoziko izao mihitsy ny fiainana menao anahy. So dia mifanohitra amin'izany no izy. Za miteny taminao hoe ahoana ny fandeham-bola dia hoe efa milamina ny amin'izany. Tadidinao ny tenao tamin'izay. Ka tsy napoziko lehilahy tsy andraindraikitra ohatr'izao ianao tsy aninona mihitsy ianao ny tena Fantatrao marina. hafa ohatrohatra amin'izay. Varotra piso mandehandeha. Fadaranao ny tesisika amiko. Raha nijanona tany Antsirabe koa ohatr'izao mba mipetraka tamin'ny asako ihany. Tena dalako mihitsy marina sisika taminao fa raha Zay. tao amin'ny ray aman-dreniko azy izay ohatry ny ahoana ny fiadanako. Tsara mihitsy rehefa tonga saina. Ka akory atao? Eo aby asa e. Akory. Za ody. Aiza amin'ny frais? Verinao fa velomiko fotsiny hoe telefonina keo dia tonga eo dadanay. Zaho aloha. Rehefa iantso izany dia tonga dia manafara vola indray mandeha indray. Miofito tapitrisa indray mandeha indray. Dia mba afaka mba misy anaovantsika sy ny zavatra rehefa tsisy mody izany eo. Fa taperiko aty ny ianao raha vao mieritreritra nody ianao a. Maninona tsara? Eno a, fatinao mody ihany. Tsisy miala eo. Efa nisombanao ohatr'izao ny fiainako tonga aty a. Miaraka ato tsika any. Tena biby ianao ty. Ka karakory? Ay, ao fa za tazominao mafy be eo ny tanako. Ka tsisy miala eo. Melanao fa tsoko vonjeo eo. Vonjeo akory no. Marenina vava. Marenina. Vonjeo! Marenina ho a. Madama, mba afendry ahy madama.
Fa ahoany? Andao re mba feno atao tranonao ato e. Andao. Fa inona re ty ataonao ty e? Andao re madama fa en-trano. Misy manenjika. Ao. Sao dia mba nangalatra tany kosa ianao ka voaroroy amin'izany Io madama eto. mba hakatony tranonao. Tena marina raha afaka hanafina anao izany. Rehefa fatompoko. Mba mingavy re. Fa misy inona? Mba hakatony io trano io madama. Saotra betsaka tompoko. Fa ahoany? Fa izy ndry? Tena misy manenjika. Isy manenjika ahoana ary izany fa tsy azoko e. Misy olona tady hamono madama. Izy izany? Hitanao. Zay sy ny vadiko. Eny e, mbola tsy tena hoe vadiko moa izany izy fa zay sy ny vadiko avy any Antsirabe dia efa teo amin'ny 3 volana teo izao izay tonga taty Majunga. Dia vonoina. Ato be izay dia tediaviny tena ho vonoina. Tareko ary hoe efa mivody be io ny dakany be. Avy any Antsirabe nareo? Dia manao inona ty izany nareo? Izy aloha tena mahamenatra ihany fa ianao efa olona ny ampiatrano anahy dia tsy maintsy lazaiko anao fa ditra ny nalehanay aty. Olona manambady io lehilahy miaraka amiko io dia nifankaty izay dia izaho mihitsy ny taona anazy andeha hisitaka aty alavitra be aty. Ndraikiako io. Dia ianao vehivavy kely io indray ve no mitondra vadin'olona mandositra? Tena tiako anay izy madama tamin'izany. Bazaha koa ianao ka. Dia inona indray izany mahatonga anareo miady mifamono be ohatr'izao? Ka ny tena marina izaho daholo ny antoka ny fiainanay taty nandritran'izay fotoana izay fa izao izay efa tsisy ninina intsony eto an-tanana dia niteny anazy aho hoe izaho te hody dia tonga dia tezitra be mihitsy izy. Dia tsy fantatry ny ray aman-drenareo mihitsy izany izao toerana misy anareo izao? Tsy fantatro zareo mihitsy. Manao foana ny ianao izany mady mizelona. Tena marina. Ka raha izany no izy tokony mandeha mody-ndry. Izay mihitsy angeny tena tiako atao nefa ny olana izao tsisy moyen ahafahako mody any mihitsy aho izao hatreto. Ka raha miantso ny ray aman-dreny? Ka mbola eo mihitsy mbola mampisalasala hoe ahoana izao zareo any. Ahoana amin'izay raha ho antsoiko hoe tenenako ny marina. Na inona reaction eo aloha dia tsy maintsy miatra indri nanao adalanako. Raha zanako aloha nanao an'izany dia fahaiziko mihitsy. Izany ve? En plus n'izany vadin'olona koa tia nalaindry. Izany hoe nentindry nitsoaka aty. Dia mba ahoana moa izany ny mahazo mivady aman-janaka izany olona izany? Koa efa vita re izay tompoko fa ny amin'ny ho avy misy angalana leso. Izao ndry izany izao todinina nataondriko. Dia tsy haiko tsony. Fa hono hoa madama. Sao re dia mba misy azonao hanampiana mba ahafahako mody fa tena te hody mba hampure madama. Raha resa-bola aloha tsisy azoko atao andry satria izay koa nge mpiaviny aty avy any Antsirabe izay. Dia nivarotra composé eny amin'ny garotera ny ataonay io rehefa hariva iny. Izany ve? Dia tsisy azonao hanampiana mihitsy ve? Mba tena te hody ane tsy hitako mihitsy hoe aiza ny alehako mba ianao izao ny hoe fahitako eto. Izany hoe ny azoko atao andry fotsiny angamba aloha dia mampiatrano andry mandritry ny 2 andro na 3 andro eo mandrapaita andry izay tokony atao Fa iza daholo moa izany nareo mipetraka ato? Zako miaraka amin'ny zanako telo mianadahy. Ny tena marina mantsy ny loza ny vadiko koa dia izay nahatonga lasa nifindra taty Majungany Dia misaotra betsaka tompoko mampiatrano. Fa na izany ara tsy maintsy ampahafantariko ny komity ihany ny fisindry tondra karatra. Ahoana re izany ny karatrako ane tavela satria izany andositra ny telefonako any daholo. Izay indray izany no tsy metiko. Atao ahoana ny ampandroso andeha ato an-trano nefa olona tsy manan-karatra. Ny tany eny izao efa tsy milamina. Fona re madama fa aleo mba hipetraka ato Dia miaraka maneno nareo izany tsikako. Tsy maninona ary rehefa izay ny hitanao fa mety.
ay tonga manakory ny tany Dada, mifona re mba raiso mifonako. Tena loza ny zavatra nataoko, tena nanenina ahy. Neny fona re ahy. Fa manina ianao tsy miteny mihitsy? sao vokatry ny adalanao daholoko. Za ve natonga ny neny ohatr' izao? Eko sa ve za ndray vokatry ny tsy fahitananao dia tapaka lalandray izy Fona neny ary ao ianao fa azakofokofoana ohatran'io izy Fa naninona re ianao reny ve ny nataonao nefa ianao manentina ohatra ny zanaka tato mihoatra aza inona moa zavatra tsy azonao tato Tsy azoko tsara ny teny dada tenenina. tsy miolakolaka aminao ntsony ahy zazana tsangana ianao Manina tsara hoe ry dada? zazana tsangana ho ahy ianao tany amin'ireny fitezana zazakamboty ireny nalaina ianao tsy miteraka ny reninao Tena marina ve izany? izany ny marina nefa ny ohatran'ny nenina indray izy ankehitriny niteraka zanabaratra tokoa zahay izao mba valosoa nataonao anay Tena tsy naposiko izany. tsisy tokony hitaomanianao izany Tena fona re dada sy neny. Ve izany tena marina? mamela anao zahay fa angambany ianao aloha mandeha Dia ahoana izany? tsy mety aminao ntsony mipetraka ato aminay ato izay koa tsy mila anao ntsony Aza atao an'izany re dada? dana miverina any Mazenga na hitony ny adresy masirana angalana ianao dia ndana miverina any raha Dada, mijanao izy aza atao an'izany moa e. Neny ao ianao fa azakofokofoana ohatran'io izy Sanakareo moa Mialahy izany. ianao. Fona re za. voakasika mpitanana eto ianao ry mino Dada, aza atao an'izany ndao ianao mandeha tena menatra mihitsy izay ny amin'ny zavatra nataonao ay ave ka vadin'olona ny rahanao nefa mifananarana anao fitezananao a nandaniana vola amin'ny karena mihitsy dia izao noho izy aoronony entana dia ndana mandeha fa tsy mila anao ntsony izay ingakaingana ianao e Dada, tsotra betsaka anareo anandray anatin'ny zanaka hatramin'izay fotoana elabe izay dia tena mbola mifona aminareo. Tena diso, tena tsy nety zavatra nataoko. Fona neny. Tena mifona aminareo vady afa tena tsy mendrika ny fitiavana amenareo anahy zavatra nataoko. Dia veloma dada. Veloma neny. mipetralo ianao e tsara rehefa tonga saina ianao nataonay fotsiny izao mba anehoany anao hoe tsy mety ny zavatra ataonao ka tsy ny androkanao izany ny tanjonay fa mba ny ampisainanao sady sinema fotsiny io reninareo tsy miteny io mitenena amin'izay raha matoa marina mihitsy ki izany tsy marary izany dia haitsio amin'izay tia molotra anao mivilana be ty aloha fa mahakamo inao koa zany mangina aloha fa iresaka aminy tsara ianao rehefa tonga saina dia mba haitsio amin'izay ny fiainany Eny e, fa le hoe za tsy zanakareo koa izany ry dada, filma fotsiny. tena marina iny Rimino tsy zanaka Marina ve izany ianao izany neny? tsy zanakay ndry izay ve dia teniteny foana amin'izany fa zao nefa ity resaka ty tena matotra Rimino efa fantatrao tsara zany zay fa tsy zanakay ianao dia mena safidy malalaka ianao na andeha ianao na hijanona anao ny safidy izany hoe tsy mandroaka izany izay raha hijanona nefany ianao dia mila manaraka ny fitsipika rehetra ny fiatotokantrano ato izay mihitsy manova ny fomba famindra ihany koa
Za moa andeha ho aiza e. Nanenenako daholo ny zavatra vitako fa misaotra betsaka dada sy neny a. Matokinareo anahy fa iova. Azafady tompoko. Ahoana izay? Ianao moa no madama Hanitra? Ie, za indrindra. Tsy fantatra ao fa za nefa tena mahafantatra tsara anao. Fa izy ianao? Mamenatra be ilay izy fa zavatra tena tsy netiny nataoko tena manenjika be anahy ny eritreritro dia aleoko nanantona anao aty mihitsy hifono aminao fa za ilay olona niara-nitsoaka tamin'ny vadinao. Ahoana tsara? Za ilay izy madama. Dia anao inona aty? Tena fono aminao a. Tsy mety ny zavatra nataoko. Nampijaly anao a, nanitsakitsaka ny tokantranonao. Tonga eto aho mba hangataka fifonana aminao. Ko misy dikany inona intsony moa izany tokantranoko efa mipitehanareo? Marina izany madama fa tia eto dia ataovy izay tianao atao amiko. Na ho vonoinao ary aho tsy maninona fa Misaotra ianao an'Andriamanitra fa tsy tamin'ny fotoana nampivoton'ny foko ianao no tonga teto fa raha tsy izay tena matiko mihitsy. Soa ihany fa efa nangatsiatsika. Dia inona izany izao ny tombontsoanareo nandeha nitsoaka tany inona? tena tsisy tompoko. Tena ditra netiny ditra fotsiny. Izany ilay mba mila misaina aloha vao manao zavatra. Nenareo tanora kehitriny ko asa inona nga no misaina? Endre tompoko. Efa randraraka ireny dia tsy hita intsony izay hanarenana anazy fa tena atondehako eto tena mba mangataka famelan-keloka aminao tompom-bady a. Dia gaga indray amin'izany toe-tsaindry izany. Vitsy manko ny tanora no mahatakatra zavatra ohatr'izany hoe mba mifona ny fahadisoana vitany. Eny, derandry ihany aloha nanana herim-po sy herin-tsaina nandeha tonga aty. Tsy mahalala hoe inona ny zavatra hitsena. Araka ny teneniko teo misaotra an'Andriamanitra tsy tamin'ny fotoana nahatezitra any tonga taty fa tena mifaty indrindra raisina teto. Tsisy tombotsoako koa moa ny tsy hamelan-dry fa dia efa izay izany e, mamelan-dry amin'ny foko rehetra fa ovay ny fomba famindra manomboka eto. Na tsy amin'ny vadiko ihany ary viana iny koa efa tsy vadiko intsony fa na amin'ny olona hafa ary dia mba tandremo ny fiainana. Eny tompoko. Tena mankasitraka be dia be anao. Dia mba ho fanamafisana ny fifonako iray madama dia tia mba misy fanomezana omeko anao. Inona kity? Tia, mba raiso. Ohatra. Andrekako. Tao vola be. Fa ahoana ty? Tsisy dikany eny raha ny fahoriana nampitondraiko anao fa tsy mahonitra ny raha tsy nataoko ary ange iny e. Fa marika kely fotsiny. Tena sura velondry hoe tsisy hevitra ambadika ity e. Vola be manko. Tsisy iray tompoko. Eny ariko misaotra indry sady raisiko ihany aloha ty fa za zao tena atao periny tsy fananam-bola mihitsy. Hitandry tsara angamba iny fa nigadra ilay rangahanay. Endre madama dia mba angatahako farany aminao mba omeo tsotra izany ny fiainako mba ho tonga mitanjona tsara. Mba tsy hivaly amiko anie ny zavatra nataoko fa mba tsotra an'izay ho tononao eto mba tena ho tanteraka ny fiainako. Ny valy sy tsy hivaly aloha mbola tsy anjarako izay fa iny an'Andriamanitra fa dia tsara tsodrano kia. Saotra indrindra tompoko. Longo mitoto-bozaka. Andrenesana ho an'izy lofo, Ery, Tahiry, Eva, Simonety, Saondra, Iaina ary Domoina.